avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM Manouchawanao ni Vavao. Université privée de Madagascar. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manouchawanao ni Vavao. Ampolon'olana sedrainy vahoaka malagasy amin'izao fotoana raha tsy ilaza afa-tsy ireo mpisehatra amin'ny lavanilina ao amin'ny faritra Savazy Diana. Raha ny fampanantenana no naomby tsy efa voavavy ny ampahany amin'ireo. Maneho ny tsy famatoram-pitondra amin'izao fotoana ny fomba fiasany amin'ny fanatanterahana ilay lalambe migodana. Antananarivo Toamasina ho ny mpamakafaka raha toe-karina. Mangataka fampiakarana 300 isanjato ho an'ny karama farany ambany amin'ny sehatra tsy miankina ny fikambanany syndicat ny mpiasa araka ny tolo-kevitra izay narosony izy ireo. Tsorotra amin'ny fankalazana ny andro ny 14 febroary intsony ny ankamaroany mpifankatia amin'izao fotoana ho andro nanaovana fanadiadiana tokony isan'andro ny fanehoana izay fitiavan'izay. Any velany famotona ao Etiopia mandritra ny feonana ny tampony fahavalo amby 30 ny vondrona afrikanina. Ireo filohan'ny mpanjakana ty Afrika ny sabotsy sy alahady ho avy izao. Fotoana izay hisafidianana izay ho filohan'ny komisiona ny vondrona afrikanina ihany koa. Ny antsiprian'izay. Gadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo fatina ny araba tombo kilasy tombo vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay ety ampanomboana dia miaraba ny mpifankatia rehetra na tratra ny datany fa 14 febroary andro natokana ho an'ny mpifankatia ho taona ny fifankatiavana sy fahombiazana ne ho an'ny mpifankatia rehetra ny taona 2020. Fa matoa andatsoratra avy hatrany no entsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Ampolony mba tsy ilazana fanjato ny olana sedrainy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Raha tsy ilaza afa-tsy ireo mpisehatra amin'ny lavanilina ao amin'ny faritra Savazy Diana. Raha ny fampanantenana no naomby tsy efa voavavy ny ampahany amin'ireo ary tsy efa nandroso araka ny voizana amin'izao fotoana izao tokoa ve i Madagasikara. Matoa andatsoratra. Akotsina neno hatr'izay lanin'ny kary. Io ndray zao ny fomba fiteny malaza eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana manoloana ireo ezaka fampandriana drisa sy fandemena ny sain'ny vahoaka malagasy. Ampolony mba tsy ilazana hoe anjatony ny olana sedrain'ny vahoaka malagasy ankehitriny, na io mikasika ny vahoaka iray manontolo, na io mikasika ny isam-paritra, na politika, na toe-karena, na ny tsy fandriampahalemana sy ny sisa aza. Olana goavana ara-politika, ireo sakatsakana ety seroa ataony ny mpitandro filaminana sy ny mpitondra fanjakana. Ny mahagaga anatin'izany anefa dia misy andian'olona omena fahafana malalaka, misy andian'olona poretina tsy avela hetsika na kely aza. Tsy mahazo mamory olona ankana manjana fa avy hatrany dia voadaroky ny mpitandro filaminana. Izay rehetra mitaky ny zony, maneho ny alahelony sy mitaky ny fahamarinana, voahenjika hiarany ramatahora ary misy iray na iroa amin'izy ireny voalaza fa mpitarika ahiditra violon. Inona marina kokoa fa tsy maintsy ary efa miomana andray fepetra amin'ireo mpamboly sy mpandraharaha ary mpisehatra amin'ny lavanilina any andapa sy antalahy ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana. Ireo mpisehatra amin'ny lavanilina any antoeran'ireo izay efa nilanja sora-baventy nitaky vahaolana mazava amin'ny vidin'ny lavanilina ary nampanantena fa mbola hitoy izany fitakiana izany. Ity sehatra ny lavanilina ity izay nampanantena iny Andry Rajoelina fa ho 3 tapitrisa ariary ny taona 2024 ka naroboka ny faritra Savazy Diana nifidy azy 7,700 tamin'izany fotoana. Voafitaka izahay ho ireo mponina any antoerana ankehitriny raha nilanja sora-baventy indrindra tamin'ilay resaka libération ny lavanilina. Na maro aza ireo mpanondrana na azo fahazondalana, vitsy ho ireo tantsaha no mitazona ny teny nomeny amin'ny hividianana ny lavanilina. Tsy mpisehatra amin'ny lavanilina ihany no voafitaka fa ny malagasy iray manontolo niainga tamin'ny fahitana fa nangataka zo-pirenena frantsay ny mpitondra. Tsy hita intsony ohatra ilay mpisonomby manjaka ny délestage ary to délestage daholo
na herinaratra na rano vakitrano etsy vonoan'olona ero tsy antsatsy an-tanàna tsy atoandro tsy alina ny lalana efa tsy resana intsony na an-tanàn-dehibe na any amin'ny tontolo ambanivohitra nandeha ihany koa ireny ny IEM ny PEM ireo karazana vely rano sy vina hatramin'ny hoe drafitra matipaika anavotana ny firenena saingindrisy nandalo sy ny serana fotsiny any izy ireny tonga amin'ilay tononkira manao hoe ny fonony fotsiny no kanto sy meva fa maneho ny tsy fahamatorany mpitondra fanjakana amin'izao fotoana ny fomba fiasa amin'ny fanatanterahana ilay lalambe migodana amin'izao fotoana izao Antananarivo Toamasina ny rano faneho-kevitry ny mpamakafaka ara-toekarena nanaovana fanadihadiana amin'ny fanadihadiana ara-tontolo iainana tsy nisy ny lalak'zoran'ilay lalana ihany koa tsy mazava volana tanterana azy mbola baraingo fa nyserasera nalefa aloha toy ny filazana fa ho vita ny 20 kilometatra ao anatin'izay lalambe migodan'izay honina zay raha anao famitahana amin'ny fomba fitondrany andrajoina ny firenena io zava-misy amin'ny autoroute io nitsotra mazava ary akaiky indrindra ho ny mpamakafaka ara-toekarena to mitsambika mikipy ilay fanjakana nefa fotodrafitrasa lehibe izany autoroute zany manana teknisiana sy manam-pahaizana maro isika raha asa vaventy fa tsy noenona izy ireny tsy nantsoina tamin'ny famolavolana ititetika sa ity ka izao lasa tonga amin'ilay fiteny eo ampandrasana mahita ny atiny firenena nefa no tantanina izy marché atronche ny anaovan'zareo anazy mandeha aloha ny tapany voalohany dia avy eo kaile izy mbola hitadiavana famatsim-bola izy rehetrarehetra tsy fahamatorana zavatra atao zany zavatra zany zao ny fampiresaka tamin'ny badia fa mbola sy tena nipetraka mbola sy tena conclu moa zany le fanarahana atao anatin'le izy mivezivezy sero zany ny fanjakana mitady financement am'le izy de noho izany mbola mizanona ho fampanantenana le izy fa tsy hoe azo antoka hoe ovina no vita tanteraka ilay autoroute de marikina sy fahamatorana koa zay zavatra zay de amin'ny étude d'impact environnemental zany mila fantatra mialoha ary mazava ampahafantarina ny olona rehetrarehetra hoe mandalo aiza io lalana io de rehefa fantatra zay mandalo aiza izy de tokony fantatra hoe inona daholo ny fiatraikan'izay de efa manomana sady ny fanjakana ny mesure préventive ahafana misoroka ny risque ateraky ny leza mila mipetraka sara zany zay de rehefa mipetraka zay tsy hoe kobokoboninao fotsiny fampahafantarina ny voaka ilay izy atao mangarahara Yemtra matreny be androso matray be ny fanjakana vokatra izay tsy fahamatorana izay ho iatra ny fanazavana tsy nisy na tsy ampy ny fanadihadiana ka izao ho mafy ny ho fiatraikany ara-tontolo iainana ara-tsosialy ary ara-toekarena raha ohatra hoe atao io autoroute io dia agny amin'ny sa 92 hectares agny ny tanimbary mety ho totitra an'le izy dia ny fanontaniana hoe misy politika mazava ve ny fitondram-panjakana andorenana an'izany fahasimbany tanimbarin'olona zany dia zay zany no mila dinina mialoha alohany anaovana an'ilay autoroute dia avy eo koa misy 559 hectares agroforestière andalovan'ilay autoroute dia lasa simba tsika mila ala mila ny toetrandro miovaova dia zany daholo ny adiny zao tontolo zao dia ilaina ny fisian'ny ala dia misy ala rovana io ny Angavo Njojorobe dia ny Zamena Akenieny dia raha ohatra ka ampandalovana amin'ny ala rovana eo ilay autoroute dia lasa nanan'olona accès le ala rovana dia miteraka fahasimban'ilay ala zay raha izao zava-misy izao ny autoroute tsy ho vita ny lalam-pirenena tsy ho voakojakoja ho iatra ny faneho-kevitra vokatra izay tsy fampiny ny fanadihadiana mialoha izay ny vahoaka nefa no hibabiny vokatra zany ary ny taranany no anefa ny trosa amin'ny tanany fotodrafitrasa toy ny teleferika sy ity autoroute ity ny farana omala ny fanaramaso sy ny fitsirihana nataon'ny solitena avy amin'ny kafo sy ny fifamomba ny fanarenana ny kianja Baria Mahamasina ary andrasana hatramin'ny alahady ho avy izao ny valin'izay ny kianja Baria izay tsy nafeno ireo fepetra no takinana teo aza ny fandaninana volabe tamin'ny fanamboarana sy ny filazana fa manara-penitra ihany koa ity kianja ity kaba eloa tsy afaka nandraisana lalao iraisam-pirenena ny kianja Baria tato anaty ray taona farany noho ny tsy faharetany fotodrafitrasa taona vitsy taoriny nanaovana oeraoera fa vita sy manara-penitra io kianja io nahitana fahasimbana ka natonga ny kafo sy ny fifana ampiato azy voatery nanofa kianja tany ivelany isika mandray ireo lalao
raha tokony teto ihany no nampiantrano azy ireny tranga izay niteraka fa tiantoka ho antsika satria vola tokony entina ampiroborobo kitra eto Madagasikara ireny vola ireny Velontsika aloha amina resaka arabola satria mazava ho ny vola etitsika ny fanakanja ny ivelany ane dia vola karazan'ilay ataontsika subvention ny FIFA ny FIFA no mandony ho fanikanja zay ho faitsika ny ivelany any saingy vola io tokony omena ny fédération anaovana ny tetikasa saingy lasa tsy maintsy anyfahatsika vola lasa nyfahatsika kanja indray le izy any ivelany any dia lasa problème lehibe ho atsika izy lasa miena zany ny zavatra tokony kirakaratsika le baolina kitra teo tokony anatsara le baolina kitra asa hoe tokony resakitsika anamboatra fotodrafitrasa vaovao an'ny fédération lasa nyfahatsika stade any ivelany indray le vola zay dia efa problème anankiray eo amin'ity manofa kianja any ivelany ity akoatrany hoe tsy manana mpijery manohana tsikatsika fa dia mianina amin'ireo zay malagasy vitsivitsy any andafiny rika any ka any amin'ireo toerana zay andraisantsika ny lalao taorian'izay fampiatoana izay nisy ny fanarenana ny farana omaly ny fanaraha-maso mivantana izay nataony teknisianina avy amin'ny confédération africaine momba ny baolina kitra na ny CAF sy ny iraka avy amin'ny fédération ny raisam-pirenena momba ny baolina kitra na ny FIFA andrasana hatramin'ny alahady 12 febroary zao ny fankatoavana na tsy an'ity kianja ity ho an'ity nanaovana fanadihadiana ity anisan'ny miandry fatratra ny ankatoavana azy araka ny fanazavana mitondra herijika lehibe ary tombony ho antsika sy ny mpilalao-ntsika ny fahazahoana alalana andray ny lalao hito an-tanindrazana ny tombony atsika aloha dia mazava ho azy fa milalao eo anoloana ny 12e joueur tsika verina milalao eo amin'ny kianja atsika tsika atoray lehibe ho atsika zay hoe milalao eo anoloana ny spectre zay milalao eo anoloana ny mpijerytsika zay satria dia efa heritaona mahery zany ekipam-pirenena malagasy zany tsy nilalao tsony teo amin'ny mason'ny mpijery nandritra ny fifanitsanana ho an'ny kanina 524 ny andro 3 ho an'ny fifanitsanana ny amboara era-tany sa andro 4 dia tombony be zay hoe fivirenana milalao eo amason'ny mpijeriny zay ny fanosehan'ny mpijeriny zany dia efa isan'ny herijika ray lehibe ho an'ny ekipam-pirenena malagasy rariny loatra raha miady ho an'izay homologation ny stade ny Mahamasina zay ny anivon'ny fanjakana sy ny fédération malagasy ny baolina kitra raha tsy aiviny vola hatramin'ny 700 miliara ariary no lany tamin'ny fanamboarana io kianja io ary efa tany amin'ny volana aogositra 2024 no lazaina efa vita saingy tsy nanaraka ny finitra notakeny ankoatr'izay mbola nandaniana vola be ny fanarenana tatiorin ka izao miandry ny vokatry ny fitsirihana natao azy izao indray hitantsika eo zany nyvalan'izay fitsirihan'izay hatramin'ny alahady ho avy zao arezahantsika ho tantely natao anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany fa mangataka fampiakarana 30 isanjato any karama farany ambany amin'ny sehatra tsy miankina fikambanan'ny syndicat ny mpiasa araka ny tolo-kevitra izay naroson'izy ireo noho ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana no antony raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny fisemare fa efa mividy malagasy no mila karina hiatrehana ny vidanga ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao ka anjarany fitondrana no mijery vahaolana raha ny fanazavana 2,4 sy 2 ariary raha tsy hivina ny karama farany ambany ny taona 420 ho an'ny sehatra tsy miankana tsy mitsaha miakatra isan'andro ny vidim-piainana sahirana sy mivoaka sempotra ny malagasy vokatra izany tsy mahasahana ny filany mpiasa amin'ny fiainana andavanandro raha teo ny karama raisin'izy ireo no ny fahefa mividy ambany manoloan'izany mitaky ny ampiakarana 30 isanjato ny karama farany ambany ny fikambanan'ny syndicat araka ny tsosikevitra tapaka izy ireo nandritra ny fifampidiniana tamin'ny vondrony mpampiasa raha ataony kajy manodidina ny 7 ariary io fiakarana io ka tokony ho 4 sy 3 ariary anoany ny karama farany ambany raha tanteraka io fitsondrotana 30 isanjato io hoy ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny fisemare io 30 isanjato io zany no proposition zany eritreretina hoe ho atolotra mpampiasa fatreto aloha zany dia mbola hitady zany ny avy aty amin'ny syndicat fivondronan'ny mpiasa hoe inona ny fotokevitra na ny argument zany ahafahana manoana zay 30 isanjato zay satria mpiasa malagasy ny miakatra mamokatra sady miasa raha jerentsika ny vidim-piainana tsy ampy nataontsika mpiasa anankiray tsy manambady aman-janaka tsy mahavelona azy zany ataontsika hoe 262 000 ariary zany ny karama nge raha tokony ho izy tokony hoe ambony ny vidim-piainany mba hahafahan'le mpiasa miary fa ny eto amintsika zany ambony be le vidim-piainana par rapport amin'le karama raisin'le mpiasa isam-bolana
ankilany tsy hidina ny vidim-piainana raha mbola izao politika fitantanany mpitondra izao no mitoy ary mety mbola hiakatra hatrany indrindra manoloana ny fiovan'ny vidintsoloka izay mbola mampanahy ny mety ho fiakarany ny fahefa amin'ny vidin'ny malagasy araka izany no mila akarina hiatrehana ity fiakaran'ny vidim-piainana ity tompona andraikitra voalohany amin'izay fanatsarana ny farim-piainan'ny vahoaka izay ny mpitondra fanjakana ka tokony hametraka drafitra matipaika izy ireo zay indrindra no hoe tokony hoe anjaran'ny gouvernemanta malagasy zany hoe miantso fikonandony ngambany national na fatsika milaza azy de ampiakarina fa efa mividy ny mpiasa malagasy zany natao mpiasa resantsika eto tsy mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana ihany fa na mpiasa miankina amin'ny fanjakana na mpiasa tena zany de tokony tafiditra ao anatin'izay zavatra zay de ampiakarina zany le fa efa mividy raha ohatra hoe sarotra ny tonga de mampiakatra azy hoe mba ho ambony vidim-piainana de ampiakarina zany araka tokony ho izy avy eo mila fehezina koa le vidim-piainana mety isy teny hoe tsy possible zany fa maninona ny any ivelany possible mpiasa any ivelany ange afaka miary afaka mivelona fa ny mpiasa malagasy ange amin'izao fotoana zao mbola miady amin'le kapoky atolotry ny fikambanan'ny sendikany mpiasa amin'ny vondron'ny mpampiasa ity sosikevitra tapahan'izy ireo ity ka andrasana ny fanapaha-kevitra ifarany ivoaka momba izay karaha mafarany ambany izay la fomba vao afy fa isy fiantraika mivantana eo amin'ny tontolo iainana sy ny fizantany eto amintsika amin'izao fotoana izao ny fiatony famatsim-bola avy amin'ny saide raha ny fanazavany mpisehatra nanaovana fanadiadiana ny fitondrana malagasy izay ny ankindota amin'io famatsim-bola io hanohanan'izay sehatra izay ka ho sarotra ny tsinjarana ny volam-panjakana izay latsaky ny 200 no natokana ao amin'izay raha tsy misy tsony izay tohana avy amin'ny USAID sy ny mpiara-miombonandro ka samy avy izay tsy aro rasoarivelo ankoatra ny fahaverezana asa mivantana sy ankolaka ireo tetikasa samy hafa voatery ajanona ahina ihany koa no mety hafarany tontolo iainana eto Madagasikara noho ny fiatoany famatsim-bola avy amin'ny USAID ny teti-bola natokana hiarovana ny tontolo iainana eto amintsika izay avy amin'ny famatsiany Amerikana io no betsaka indrindra 200 ny volam-panjakana ihany no natokana hiarovana ny zavamananaina sy ireo biby ananala eto amintsika raha ny fanazavany mpisehatra atadondomindoza araka izany ireo natiora mampiavaka antsika ka manana vahaolana mahana izany ve ny fitondram-panjakana hoy ny mpisehatra tsika tsy afaka hitehitra amin'ny volan'ny olona foana ny velany raha itsika tsara mandrindra ny fizahantany eto Costa Rica ny nanao an'izany 4 milliards de dollars ny ampidiriny Costa Rica amin'ny fizahantany tsara tantany ary jerevy koa Rwanda kinona moa nizarena zavaboary ananandreo nefa tsy ohatran'ny antsika akory tsika mbola manana betsaka an'ireo fa itsika le zatra ny akindoha amin'ny any velany dia hosahirantsika ankehitriny ka misy manatena fa anao magie Madagasikara amin'ny fanavotana an'ireo satria le olona efa tsika fa nitehatra tamin'ny volany avy any velany dia amin'izay fotoana izay ngamba le budget betsaka kosa mba tokana an'le zavamisy eto amintsika fa tsy hoe orava le zavatra mampiavaka antsika ka dia za zany mieritreritra hoe tokony ampieritreritra antsika le izy ary mitodika amin'ny fanjakana manokana hoe aoka tsika tsy atehitra lava amin'ny volany olona ny velany fa ny antsika eto mahavelo rehefa hitsara mitantana azy efa nisy firenena napovan zany za tsy mieritreritra foana fa tsy vozo Madagasikara misy malagasy eto tia firenentsika atsambakan'ireo firenenkafa isika raha nisehatra ny fizahantany no jerena asaingy vokatra ny tsy fahaizan'ny fitondrana mandrindra io sehatra io ho mafy ho an'i Madagasikara ny atrika ny zavamisy amin'izao indrindra isika izay ny ankindota amin'ireo fanampiana avy any amin'ny firenenkafa iankina ny fampandrosoana ny firenena alakely sisa tavela zay tsy niriko ihany fa efa sivy faingy fito isan-jato fisany tavela eto Madagasikara fanontaniana dia izao mbola vitan'ny fonction écologique andrasana aminy ve reo alireo any le olany ka rehefa tsy mahavita an'izay tsony io dia ohatrany hoe banky ihany io dia efa kapitalinao zany efa miaina be tsy havita amin'ny fonction écologique antsona dia tena mifaty antsika Madagasikara satria ny zavamisy atso efa potipotikala dolidolo zara ary nisy amin'ny volany reo avany avy any dilambato reo zay averiko fa ny USAID na mesaka vola mihitsy significative mihitsy ny zany ka eritrereto fotsiny mena be zany inona nantsihon'io mena be io mena be nefa efa tena hoe raha afaka efa taona raha izao fampiteny mba nisy vokatra tsara teo kanefa zany zao tapaka indray ty ny volan'ny USAID zay namatsy amin'ny mena be dia za tsy teny hoe tsy teritreritra zany fa tsy maintsy mieritreritra n'izany tsika anatytsika ary mila fotoana tokony miteny ny fanjakana zany mila miteny ny tompona ndraikitra hoe manoloana zao inona zany tokony ataontsika manana vahaolana avy amin'ny fanjakana zay zany zao ny andrasantsika amin'izao fotoana zao
raha tsy aivina namatsy volana nampiana sekoly teto Madagasikara tamin'ny fanofanana eo amin'ny sehatry ny fikajiana ny natiora sy ny tontolo iainana ny USAID ny akamaroan'ireo mpitantana valan-javaboary eto amintsika ihany koa nisitraka izany famatsim-bola izany ahina ihany koa araka izany anjo ireo mivelona eo amin'ny sehatra io fa indrindra ny afarana ireo zavaboary arovana ny fitondram-panjakana malagasy hatreto mbola tsy haino teny eo anatrehan'izany rehetra izany. Tonga tao anatin'ny fotoanany doka vetivetsika aza misaraka aminay ary. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamiratra ny fitiavana miaraka amin'ny balika. Fihenam-bidy goavana ny volana febroary miaraka amin'ny balika Home 200X Plus. Lasa $9 monja ny petrabola voalohany raha ray hetsariary izy teo aloha. $9 dia efa afaka misitraka hazavana mandeha amin'ny masoandro misy jiro lavalava efatra miampitio iray mirehatra ho azy rehefa hamatsika hafetsehana sady afaka misharitra finday. Azo taraiky hatramin'ny 20 febroary ihany io manatona haingana ireo Yasdos ireo mpananjaram-balika akaiky anao. Balika mamiratra ny fitiavana. Mamerina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ny tiala ity. Isan'ny tarantsika izay nanatanteraka famboleka-hazo teny Akatso ny PAMF na ny première agence de microfinance Madagascar izay tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny université n'Antananarivo sy ny faculté économie, gestion et sociologie. Adidinrehetra ny kajo ny tontolo iainana ary manana andraikitra amin'izany ihany koa ny PAMF ka antony famboleka-hazo ho ny tompon'andraikitra onona saina. Hazo misy arivo no novolena tamina toerana sivy samihafa tao amin'ny faritry ny université n'Antananarivo nanaraka ny drafim-panajariana sy ny filan'ny université. Izany no totosa vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny PAMF na ny première agence de microfinance, ny université n'Antananarivo ary ny faculté économie, gestion et sociologie. Piasa teo anivon'ny PAMF, tompony andraiky teo anivon'ny université, ny mpampianatra sy mpandrara teo anivon'ny faculté EGS ary ireo mpianatra no niara-nisa lahy tamin'ity famboleka-hazo ity, teo ihany koa ny tohany avy amin'ny club Vintsy. Fanatanterahana ny adidy eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana aty amin'ny anjerimanontolo eto amin'ny université d'Antananarivo miaraka amin'ny faculté EGS satria efa misy atrikasa maromaro iarahanay izay efa nisy fanarahana nanomboka tamin'ny volana Desambra 2024 dia dingana voalohany amin'izany atrikasa izany no tanterahanay androany dia ny famerenana ho maitso indray ity tontolo ny université ity. Ny amin'ny première agence microfinance miasa mavitrika sy miara-mirona amin'ity famboleka-hazo ity dia tsy maintsy misy ny fijerena akaiky ny fikarakarana sy ny fanjohiana moa zany ny izay zavatra natao. Iray tamin'ireo toerana sivy nanatanterahana ny fambolena hazo misy 370 sy 900 no novolena izay nentina nanamarihana ny fahombiazan'ny service indrana 643 ho an'ny PAMF.
ny première agence de microfinance Madagascar izay mametraka ho zava-dehibe ny fitandrona ny tontolo iainana. Raha momba ny première agence de microfinance zany dia efa manana tafiditra tanteraka amin'ny objectif de développement durable ny première agence de microfinance ao anatin'ny activité RSE an'izany ny manao fikajina ny émission na gaz carbonique izy amin'ny teny vahiny alana tsy mibetsaka dia efa ankoatran'ilay atrikasa isan'andro efa hiatrehanay fanovana amin'ny fitaovana tsy mamoaka gaz carbonique ohatrany hoe ny maso ivorehetra zao ataoko hoe 7 isan-jato na 20 isan-jato amin'ny 10 janoary ty efa tsy mampiasa énergie fossile ntsony dia ataony kajy na ny amin'ny déplacement na ny rehetrarehetra dia rehefa hita zany eo zao ny émission na gaz carbonique atao dia kajina hoe hazo firy no tokony ambolena mba hicompensena an'izay émission na gaz carbonique zay dia izay na tonga hoe 7,700 ny hazo tsy maintsy ambolena amin'ny 5,24 ty mba neutralisena an'izay émission na gaz carbonique zay. Ho fanamafisana sy fanamarihana ny fiara-miasa sy fanehoana ihany koa ny mahazava-dehibe ny fikajiana ny tontolo iainana nisy ny fambolena baobab izay nanehoana fa mafy olona ny fiara-miasa eo amin'ny Teletonta, Université d'Antananarivo, faculté EGS ary ny première agence de microfinance à Madagascar. Fananatanteraka atrikasa miaraka amin'ireo mpitantana orinasa anontolo iara ihany koa ny teo anivony FMFP na ny Fonds Malagasy de formation professionnelle nanomboka omaly toy ny isataona efa misokatra ny famatsiam-bola mahakasika ny fanofanana mpiasa izay mpikambana eo anivonyity FMFP ty. Bonhomme Élysée Kolotoliara. Ainga vao ho an'ny fampiroboroboana ny orinasa ny fananana mpiasa matianina sy manana traikefa afaka ampiodina sy hamaly ny filany orinasa. Isan'ny fanambogoavana apetraky ny Fonds Malagasy de formation professionnelle na ny FMFP ny famatsiana arabola ny lafi ny fiofanana ho an'ireo orinasa mpikambana ao aminy. No amafisin'izy ireo tamin'ny alalan'ny atrikasa ty tontolo iary ny antso famatsiam-bola ho an'ity taona 2024 ity. Efa maromaro ny orinasa na azo famatsiam-bola teto tontolo iary ao anatin'ny sehatry ny fizahantany, ao anatin'ny sehatry ny sakafo, ao anatin'ny sehatry ny BTP ihany koa sy ny ao anatin'ny resaka transport maritime nadritran'izay fotoana maromaro ny sina izay. Amin'ity taona 2024 sy 2025 dia manam-pikasana ny FMFP amoaka famatsiam-bola karazany maromaro ka androany nampivory zahay ny orinasa izay mpandola tsakemboka eto Toliara ny entanina izy ireo anao fangatahana iny anivon'ny FMFP ireo famatsiam-bola ireo ahafahany mampiofana ny mpiasany. Famatsiam-bola hatramin'ny 230 tapitrisa ariary no homeny FMFP ireo orinasa mahafeno fepetra raha ny fanazavana. Ny anisan'ny condition na ny fepetra ahafahana mahazo an'ilay famatsiam-bola dia ny orinasa izay manana identifiant CNAPS sy mandola tsakemboka FMFP no afaka misitraka ny famatsiam-bola fiofanana io. Tsy maintsy miara-miasa ao anatina projet de formation anankiray ny orinasa anankiroa mitovy sehatra na ataontsika hoe mitovy secteur dia 22 millions d'ariary no plafond omeny FMFP amin'izay projet izay. Fa raha ohatra izy ka orinasa telo na mihoatra no miaraka dia 32 millions d'ariary indray ny plafond any famatsiam-bola afaka omenay. No amafisin'izy ireo hatrany ny tokony hidirany orinasa ato amin'ny faritra atsimo andrefana ikambana ao amin'ny FMFP. Ao anatin'ity appel à projet 18 tia dia indray mandeha ihany ao anatin'ity taona ity izany hoe anasana ny orinasa mba ametraka ny taratasy izy ireo hatramin'ny 16 mars mangataka ilay famatsiam-bola ty amin'ny FMFP. Mbola ho avy manaraka eo amin'ny volana ho avy manaraka eo ny karazana ataoko hoe famatsiam-bola samihafa sy guichet de financement samihafa fa ny amin'ny AP 18 dia tapitra amin'ny 16 mars. Manentana ny orinasa rehetra izay eto Toliara mba hiditra ho mpikambana FMFP afana misitraka ihany koa ireo famatsiam-bola rehetra ho fampiofanana ny mpiasa. Ankoatr'izay mizaka hatrany manamora ny fomba fiasa sy manakaiky ireo orinasa ny Fonds Malagasy de formation professionnelle ka ho plateforme en ligne ny FMFP ahafahany orinasa rehetra manaraka mivantana ireo tolotra misy
sy manamboatra ny fikarakarana ireo antotantaratasy ilaina. Iverenantsika vetivety ny vaovao mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fikajiana ny ala. Irosotso ela amin'ny fampiroboroboana ny famokarana kitay ekôlôjika na ny briquette non carbonisé manaraka ny fenitra isika amin'izao fotoana izao ahafahana manolo ireo kitay fandrehitra izay fampiasany maro hatramin'izay ho ny tetikasa iray. Tanjona ny ampihenana ny loto ateraky ny fampiasana kitay sy ho fiarovana ny ala. Daniela Minorso. Manodidina ny 2 hekitara io isan-taona ny alapotika eto Madagasikara ka ny 12 tapitrisa metatra toratelo amin'izay isan-taona no fantatra fa vadika angovo raha ny antontanisa farany navoaka ny Global Forest Watch. Fototra izay isany manimba ny tontolo iainana ankehitriny, mampiova ny toetrandro, mandoto ny kalitao-ny rivotra, antony tsy maintsy irosona amin'ny famokarana sy fampiroboroboana ny angovo ekôlôjika izay ampanarana ny fenitra. Anolona ireo charbon sy kitay izay fampiasan'ny maro hatramin'izay raha ny fanazavana. Maninona moa tsika no mamokatra ny fenitra ho antsika malagasy satria indraindray zany tsy voatery afaka ampiasaina eto amin'ny tany sy ny firenena ny fenitra misy any amin'ny firenena hafa na ny fenitra raisam-pirenena. Miezaka zany tsika zany ataontsika manao ny atao hoe adaptation an'izay fenitra raisam-pirenena zay mba hifanaraka amin'ny toe-java-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny faharoa manaraka izay matombo miresaka hoe fenitra tsika eo amin'ny resaka briquette io dia ny zavatra tsara marina dia hoe misy tombony zany mihoatra ny tsy manara-penitra ny famokarana briquette manara-penitra. Eo amin'ny resaka ataontsika hoe lavenina zay mivoaka ao anatin'izay vokatra zay dia mety misy fahasamihafana. Ny fenitra anankiray dia niainga tamin'ny ataontsika hoe fikarohana. Zany hoe vokatry ny fikarohana no apetraka antsika ao anatin'ny fenitra ary ny vokatry ny fikarohana azo ampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena. Zany ny tena ataontsika zava-dehibe ao anatin'ilay izy. Ny farany dia mba ahafahana koa manavaka ny matianina sy ny tsy matianina. Satria ny fanaraha-penitra zany dia tsy voatery. Zay zany ny tena marina, tsy antery ny fanaraha-penitra kanefa manamarina fa manana ny ataontsika hoe professionnalisme zany ny mpamokatra anankiray raha ohatra ka miditra amin'izay sehatry ny fanaraha-penitra zay izy. Tsahivina, tsy mbola maraka ny filany fotony hatreto ny famokarana kitay ekôlôjika hitomitsika. Antony, mbola 3 taona eo fotsiny isan'andro ny kitay ekôlôjika vokarana, raha toa ka manodidina ny 14 taona isan'andro no lany misy mampiasa eto Madagasikara. Antony zany ny olana eo amin'ny tsy fampiny ny fitaovana hitomitsika. Lafo dia lafo ny fanafarana ny appareil ny accessoire sy ny machine ahafahany mamokatra à grande échelle an'ireo charbon sy briquette ireo. Dia eo zany no mieritreritra ny ministera miandry ny tolo-tanana fa amin'ny fanjakana ahafahana manao izay plaidoyer zay mba hampidinana ny fanafarana an'ireo appareil sy accessoire ilaina amin'ny famokaran'ireo. Ao ihany koa ny karazana renforcement de capacité na formation omena an'ireo promoteur ireo mba ahafahany mampitombo an'izay capacité de production zay. Nisy androany ny atrikasa fankatoavana ny fenitra mikasika ny kitay ekôlôjika na briquette non carbonisé izay niarahany teo anivo ny bureau misana ny fenitra eto Madagasikara na ny BNM tamin'ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny famokarana. Ny tetikasa Twinex amin'ny alalan'ny AIDS Development ary ny ministera voakasika ny tetikasa tetsy Andrainarivo. Ny fampiarana ity fenitra mikasika ny kitay ekôlôjika ity izay ho ampiarina tsy ho ela orian'ny dingana fanandramana raha ny fanazavana trany. Hiatrika fividianana ho lafitra tsy ho ela ireo farmasianina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, mialohan'ny hirosona amin'izay mitaky fionana sy fifamidiniana maika amin'ny ministera tompon'andraikitra izy ireo, indrindra manoloana ny volavolan-dalàna navoaka ny ministera izay tsy mifanaraka amin'ny etika sy ny deontôlôjia ny fividianana izay ho lafitry ny farmasianina io raha ny fanazavana Tsiaro Rasoarvelo. Nanatanteraka fivoriam-betsy ara-potoana tamin'ny alalan'ny fampitandavitra ny maraina teo ny teo anivon'ny ireo farmasiana eto Antananarivo sy ireo any amin'ny faritra. Ny apahatelo ny mpikambana ao amin'ny farmasiana no nangataka ny fivoriana izay andinihana mikasika ny asa sy ny endrim-pividiana ny ho lafitra izay ho tanterahana tsy ho ela. Misy tsy mifanaraka amin'ny etika ny fividiana ny ho lafitra ny andininy ao amin'ny arrêté navoaka ny ministera tompon'andraikitra ka ilaina fifandinihana amin'izy ireo raha ny fanazavana hatrany tanjona mony ampangarahara sy ampanara-dalàna izany fividianana izany. Ao anatin'ny arrêté ohatra hoe tsiditra anatina détail betsika fa ao anatin'ny arrêté ohatra hoe ny salatona
salatona voafaritra anatin'ilay arrêté ohatra hoe 3 ka hatramin'ny 5 taona atao anatin'ny asanay nefany a mbola eo amin'ny 3 isanjato eo a ny olona mihoatra ny 5 taona ato aminay izany hoe na ilika tanteraka zany ireo olo ireo tsy mahazo a miditra ao anatin'ny resaka processus électoral mahazo mifidy izy fa tsy azo fidiana tsy mahazo manao candidat kory izy any ao anatin'izay latsaky ny 3 taona mbola vitsivitsy ihany ny ao anatin'ilay tranche d'âge zany rehefa manao kady tsotsotritsika mbola azo atao hoe mbola vitsy sady mbola tsy ampitraikefa zavatra tiana ho apetraka zany amin'izao fotoana izao mba tiana hodiniana anaty fifampidiniana dia izay hoe ahoana re raha mba afaka diniana ve zany zavatra izany tsy le hoe le lohany ihany ny fidiana dia ny amba manaraka hafahafa ihany ge zany ao anatin'ny olavitra zany a misy fotikevitra ny hevitra tsy voatery hitovy fa misy fifampidiniana lalina ao anatin'izany ny risque hitanay zany ao anatin'le izy raha hoe scrutin de liste zany hoe olona anankiray ny fidiana dia ino mifidy ny namany ao anatiny ao a dia lasa ohatran'ny karazana teny midina fotsiny le izy a tsy ao anatin'ny etika sy déontologie ny resaka olavitra mihitsy ny zavatra zava-dehibe amin'ny fanatanterana ny asa ny fividianana olavitra hoy ireo farmasianina aka tokony ho mangarahara sy tsy mitanila ho izy ireo andrasana ny fanapahan-kevitra mikasika ny fionana amin'ireo tompona andraikitra 5 taona moa no mandao ny fitantanana ny olavitra ny farmasianina teo aloha raha toka 3 taona zany amin'izao tonga tao anatin'ny fotoana n'ilay vaovao isan'ny songadina ho an'ny androany sika makasika ny fetiny mpifankaty tsorototra amin'ny fankalazana ny andro ny 14 febroary tsony ny ankamaroan'ny mpifankaty amin'izao fotoana izao ho andreo nanaovana fanadiadiana androany tokony isan'andro izay fanehoana fitiavan'izay fa tsy andrasana ny andro ny mpifankaty fotsiny ihany mitovy amin'ny fiainana andavanandro ihany araka izany no nanamariana ny andro ny 14 febroary ho any do sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androanyity gabain eloha tsy tafiditra anaty fandaram-potoana eo amin'ny mpifankaty izay efa mitondra tokantrano intsony ny fankalazana ny daty ny 14 febroary ho andro miavaka amin'izao anisan'ny natanan'izany ny mpivarotra an'ireny voninkazo ny mpifankaty ireny hatraminy nandalovanay teny an-toerana tamin'ny atoandro teo tsy mbola nisy mpanjifa tonga ny vidy tamin'ity mpivarotra nanaovanay fanadihadiana ity na dia efa nampidina ny vidiny hatramin'ny 10 isanjato azy mangina be mihitsy zao tena tsisy ohatrany isataona fa tsy haiko tena tsy mifankaty tsovy ny olona sa ahoana fa tena tsisy nandrifa mihitsy netana zao mbola tsisy mivoaka maray ara tamin'ny heritaona ohatran'izao efa tena oe nitandahatra ny moto ny tomobile mividy tsy ampy namidy ara ohatra zao lery zao fa zao tena naray ara fa hitako azy zao ohatrany tsy manambola tsony ngamba ny olona dia aleony mironany amin'ny sakafo dia tsy tendra rahan'le hoe fety mifankatyna hoe ohatra zany izy fa tiampika ho anay zany le izy e satria zay nanantena dia mba nanangona an'le rozy hoe mena sy fotsy mba hoe valentine efa tsy hitary zareo e taloha zao ohatra hoe paquet 12 dia zao natao hoe paquet 7 na 9 fa tsy natao ny ohatra tsony tena ny zana natao faran'izay mora raha ohatra ny tamin'ny heritaona zao ohatra 75 000 francs dia efa mahazo zao amin'izao 15 000 francs dia efa mahazo anamarina an'izany ireto nanaovanay fanadihadiana ireto ho an'izy ireo mantsy noraisina ho toy ny andro rehetra ny fetin'ny mpifankaty tsy natokana androany ihany koa ny fampisehoana ny fitiavana amin'olo tiany ho iatrany ny fanazavana tsy ao anatin'le makalaza le Saint-Valentin mihitsy satria ohatrany tsy fatahotra izay zany le izy e dia tsy makalaza tsy fa hitako fotsiny hoe Saint-Valentin androany a fety mpifankaty fa tsy ao anatin'le makalaza zany na izana mivadika rehetra amin'le fitadiavana dia fiainana andavanandro ihany letrihana fiainana manontolo zany no tokony hoe anehoana fitiavana fa tsy hoe androany ihany tamaraina zany a fa vitany fampiarabanina nay mivady dia normalement zany any ariva na atoandro tonga ny atoandro a vao manao zavatra zay satria mety mbola izy koa zavatra tsikelikely zavatra ao an-trano fihetsiketrena zany raha za manokana manana fa misy fotoana an'le izy fa tokony isan'andro zany a ho 14 février foana zany raha ny zava-misy hita eny anivon'ny fiarahamonina tsy rototra firy amin'ny fanamarina 14 febroary tsony ireo mpivady efa mitokantrano sy mamelon-janaka araka ny fanazavana tsy hoe tsy mifankaty intsony izy ireny fa efa manana adidy hafa ho laram-pahamehana miasa manenjika fotoana azahoana vola izay amelomana ny ankohonana ireo mpifankaty mbola ao anatin'ny fahatanorana mbola mpianatra mbola vao anorona ny tokantrano no mbola variana amin'izany fetiny mpifankaty izany
zay zany samy saika samy nanana nanamariana ny andro ny mpifankaty ny mpifankaty nanaovany mpanao gazety fanadihadiana tamin'ity ary arakaraka ny oenty manana ny toam-pelantanana nentina nanamarian'izay fa oentina zay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety ifamitoana ao Etiopia mandritra ny fionana ny tampony fahavalo amin'ny telopolo ny vondrona afrikanina ireo filoham-panjakana ty Afrika ny sabotsy sy alahady ho avy izao fotoana izay isafidianana izay filohan'ny komisiona ny vondrona afrikanina ihany koa telo ny kandidat-pifaninana anatin'izay ka isan'ireo Richard Randriamandranto minisitra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary minisitra ny raharaham-bahiny teo aloha io ihany koa ilay Kenianina Raila Odinga ary Mahamoud Ali Youssouf avao Djibouti ndray amin'izy ireo araka izany no anolo ilay Tchadianina Moussa Faki Mahamat izay efa navita mandat roa teo amin'ny fitantanana izay komisiona ny vondrona afrikanina izay. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ality mbola maro ny fandaharana hoentina aminao aorian'izao fampahalalam-baovao izao isan'izany ny ankitsipo izay iresahana mahakasika ny fisamborana etsy sy roa amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny raharaha eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fandaharana izay arahana amin'Andriamatoa Ondira Kotoarisoa mpamakafaka politika sy toavina Rahalambomoay filoha-hevitra ny filan-kevitra munisipaly eo anivon'ny tanàna Antananarivo. Zay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao manapitafa ao amin'ny raha-mpitondra ary tomboklasy tombovavy elo matoboka. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté Mivabo. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, université privée de Madagascar. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.